Malamantsika rehetra indray arany e. Dia faly mahita ny tarehantsika ihany koa. Na dia tsy hitako ary ny tarehanareo. Andrana dia zara zavatra anankiray amintsika Young African Leaders Initiative ho antsika tanora mpitarika indrindra antsika te hiofana te hanamafy kokoa ny fahaiza-manao antsika dia natao antsika indrindra ity Young African Leaders Initiative dia programme anankiray noforoan'ny président Barack Obama tany amin'ny taona 2010 tany dia misy karazany anankitelo izy ity Mandela Washington Fellowship, Regional Leadership Center ary ny Yali Network. Mandela Washington Fellowship le tanora mpitarika avy aty Afrika makany États-Unis makatraka efa miofana dia avy eo miverina aty Afrika mampiatra. Regional Leadership Center tanora mpitarika avy aty Afrika mivondrona eto Afrika ihany miofana amin'ny zaratra efa makatraka efa ihany koa miverina aty amin'ilay toerana ny firenena izay niaviana mampiatra ary mizara an'izany miofana izany. Yali Network miditra ao anatin'ilay plateforme Yali Network ianao dia mizaratra efa miofana ihany koa ary mampiatra mitovy daholo ireo fa ilay toerana ihany fotsiny no tsy mampitovy anazy. Zavatra resahako antsika amin'ity indray mitoraka ity dia ilay faharoa Regional Leadership Center. Ny tena mampiavaka azy dia natao antsika tanora francophone zany hoe ianao zany indraindray rehefa nisy an'ilay tanora eny dia hoe zahay tena tsy possible mihitsy fa za tena mbola tsy dia tena mafy tsara an'ilay teny anglisy dia natao antsika mihitsy ity satria teny frantsay tsika amin'ity fiofanana ity ary indrindra afaka ataony tsika rehetrarehetra ilay izy satria tsy misao déplacé tsika manao anazy fa en ligne tsy zany fa ny Yali Regional Leadership Center session 13, session 14 nisokatra manko reto amin'ny appel à candidature amin'izy io dia iza daholo ny afaka mandray anjara ahoana nakatoka mandray anjara izy aloha ny afaka mandray anjara tanora rehetra mpitarika 18 à 35 ans dia afaka mandray anjara daholo na lahy na vavy na manana fahasembanana na tsy manana fahasembanana na avaiza na avy aty andrenivohitra na avy any ambanivohitra rehefa mahatsapa-teny ianao fa mpitarika dia afaka mandray anjara. Pays 25 raha ny fieritreretako anazy pays francophone daholo reto pays reto pays 25 avy aty Afrika no hivondrona amin'io session 13 session 14 io ary ity session anankiroa reto 13 14 ireo dia en ligne avokoa. Raha ny tantaran'ny Regional Leadership Center mankony dia ny formation teo aloha formation présentielle dia avy eo formation hybride dia zao izy tena lasa formation en ligne. Le présentiel tena hoe le tanora mpitarika mihitsy nandeha nakany Afrika nandeha nakao amin'ny firenena afrikana anankiray fa avy eo ilay izy nikisaka kely hoe hybride zany hoe misy parina formation en ligne dia misy avy eo ianao makany amin'ilay toerana amin'ity 13-14 ity tena hoe en ligne feno mihitsy zany ilay izy. Ny eritreretiko hoe mety raison an'izay anankiroa ny anankiray covid aloha anankiray faharoa dia hoe amin'izay zany afaka betsaka kokoa ny mpandray anjara sy misitraka ilay programme dia natao en ligne ilay izy. Madagasikara ao anatin'ilay izy zany hoe tsika avy aty Madagasikara zany afaka mandray anjara ihany koa sy reto tsika ny tanora avy any amin'ireo tonosy rahavavy Seychelles sy Maurice ngamba an'izay raha tsy diso zay zany zao afaka mandray anjara daholo. Ndao ary eto amin'ny page Facebook no niditra satria zany tsika zao manana accès Facebook matoa mahita an'izao vidéo zao dia afaka miditra ato amin'ity page anankiray ity hoe Yali Centre Régional de Leadership Dakar. Misy ananki-efatra ny centre leadership eto Afrika ao Ghana, ao Kenya, ao Afrique du Sud ary ao Dakar. Ao Dakar rery no miteny frantsay zany hoe araroty zany fa natao antsika mihitsy ity session anankiroa samy hafa ireo 13 hafa dia 14 samy hafa dia misafidy zany ianao amin'izay fotoana mahafaka anao. Ny 13 dia ny formation 23 au 20 mai ny 14 ny session 14 dia 20 avril ka hatramin'ny 17 juin. Dia jerevanao fa efa manomboka zao ny candidature amin'ireo anankiroa ireo ary tsy mijanona raha tsy amin'ny 21 février ny session 13 ary hatramin'ny 7 mars ny session 14 dia mila mamaky tsara zany. Io foana ilay conseil ako antsika hoe rehefa mahita offre anankiray rehefa mahita appel anankiray
dia mamaky aloha satria matetika ny information rehetrarehetra dia ataon'zareo ao daholo dia indray zany tsika maikamaika fotsiny dia miskipa nefa ilay miskip iny dia ilay information important lasa skipevantsika dia mamaky tsara zany zao tsisy zavatra noforoniko zany tsisy hoe za akory mahay be fa zavatra novakiko fotsiny dia misy track anankitelo izy ohatran'le Mandela zany dia misy track anankitelo business and entrepreneurship misy civic leadership na engagement citoyen ary misy public management andao raha hojerevantsika hoe inona mampiavaka andreo isany tokony andefany am'le any amin'ity track ity ary ahoana ny fomba fandefasana anazy raha ohatra hoe efa menety zao ty liany ity raha ampiandesintsika ity dia maka aty amin'ity page anankiray ity miteny hoe inona moa le aly RLC Dakar zany hoe manamafy ny fahaiza-manao amin'ny tanora le izy manamafy le toe-tsaina tia karokaroka ary indrindra tia karokaroka i-proposer solution amina défi social na défi communautaire anankiray dia indrindra koa ampiakatra an'le haitarika ny tanora afa-ty Afrika azafady ary indrindra ahafahan'ny tanora le efa miara-miofanao zany dia afaka mifampizara traikefa dia efa misy an'izay fizarana traikefa izay dia lasa me manan-karena satria ny traikefa ny anankiray lasa azonao dia tsara be mihitsy izay amin'ity ozy izy ny Yaly dia tena en ligne daholo ary ny mpampifanao dia tena mpampifana efa tena expérimenté raha ohatra zany ianao ka tianao an'ilay public ahoana nahafantaranao hoe tokony anao an'ilay public management ianao dia na ianao mpiasa amin'ny gouvernement na amin'ny secteur privé na koa ianao izy manana etaeta manana idée de projet amin'ny resaka administration publique ohatran'ireny dia ny zavatra ianaranareo ao dia ny modelina gestion publique resaka leadership publique resaka gouvernance transparence marché public gestion à la finance publique zany zavatra rehetrarehetra zany dia ianarantsika ao daholo ianaranareo moa zany business and entrepreneurship resaka business zany hoe ireo entrepreneur chef d'entreprise na manana idée entrepreneuriale dia afaka manao an'io business and entrepreneurship track io zany ianao dia inona zavatra ianarantsika ao ny capacité ana leadership efa ianarana foana iny stratégie opération chaîne d'approvisionnement éthique d'affaires entrepreneuriat social microfinance sy ny planification stratégique ary ny zavatra be da be izay tsy voatanisako eto mihitsy ny civic leadership na engagement citoyen dia ho anatao antsika rehetra mpitarika teo amin'ny resaka engagement citoyen sy ny resaka organisation non gouvernementale ny organisation communautaire ny association ny organisation des sociétés civiles reny zany izay tsika rehetra miseratra amin'ireny zany dia afaka mandefa amin'ity civic leadership team dia zavatra ianarantsika ao ny ianaranao dia resaka leadership civique resaka développement économique citoyenneté mobilisation politique leadership bénévolat sy ny sisa zay tsy voatanisa dia efa midintsika mijery tsara mijery dia hitantsika eo hoe afaka mijery zany tsika hoe soumettre votre candidature rehefa miditra ato tsika dia misy an'ity lien misy an'ity site ity tena mazava tsara be ao daholo ilay izy hoe inona le zavatra omeny zareo ohatry ny ahoana tsara le izy dia raha te anao zany zay hoe te hiofana zay te hanamafy ny fahaiza-manao te hamboly an'le network avy aty amin'ny miaraka amin'ny tanora avy aty Afrika dia tena natao anao mihitsy ity dia mifaninana nefa izy io fa tsy hoe fananganan-tanana dia zay manangana voalohany tafiditra fa fifaninanana ilay izy sur na base-na dossier zany no ahafahanao miditra amin'ilay izy dia jerevantsika raha hoe ahoana ny fomba fandefasana an'ilay izy raha ohatra aloha zany ianao ka tena tonga dia hoe ahoana ny étape rehetrarehetra atao amin'ilay izy dia miditra eto amin'ity ianao dia ampiandesinao io tonga eto amin'ity misy anona zay
efa ampiandesinao io a dia lasa mahita amin'ity taratasy anaky pejy 4 ty tsika mitenanao hoe ahoana étape par étape le atao fa andao tsika aloha tsy hiditrany fa andao tsika tonga dia eto amin'ity hoe ialy ity zany hoe s'inscrire zany ianao eto ianao tsika teo feko kely tsika teo dia eto amin'izay hoe postuler à l'IDAKAR dia efa postuler à l'IDAKAR ianao dia entiny eto misy choix anankiroa raha ohatra ianao efa manana compte dia tonga dia ampidirinao fotsiny ny identifiant anao dia misy identifier ianao dia tafiditra fa raha ohatra ianao mbola tsy manana compte dia misinscrire ataontsika hoe mbola tsy manana compte zany tsika dia misinscrire efa tonga amin'ilay inscription ianao dia misy nom adresse email date de naissance téléphone mot de passe ataonao mot de passe mitovy tsara raisinanao tsara daholo le adresse email sy ny mot de passe dia aveo ianao misenregistrer efa tonga dia amin'ilay misenregistrer ianao dia tokony tonga ny amina zavatra ohatra ny ty anankiray ty continuer ou modifier raha ohatra zany hoe modifier dia le information teo modifier fa raha ohatra hoe continuer dia tokony mahazo email ianao dia connecté dia any amin'iny email iny miconfirmer hoe ohatra ny ty le email azonao dia aveo misy lien any dia confirmer na io lien iny efa confirmer dia inscrit zany ianao ny dikan'ny inscrit mbola tsy sélectionné amin'ilay programme ianao fa inscrit amin'ilay plateforme fotsiny efa inscrit amin'ilay plateforme zany ianao dia miverina amin'ny login indray ianao misi-identifier miverina eto amin'ity plateforme ity ianao zany miverina eto miverina eto ianao dia ampidirinao le login anao dia ny login zao eto ohatry ny numéro téléphone foana sy mot de passe dia aveo misi-identifier efa misi-identifier amin'izay ary ianao dia ohatry ny ahoana le formulaire misy karazana ohatry ny ty misy information générale éducation et langue expérience professionnelle admission dans le programme déclaration personnelle question supplémentaire information sur le projet et terminé zany hoe tsy zavatra mora le izy tsy zavatra kelikely fa zavatra lava be dia ny anahy ny conseil meko atsika midira aloha eto dia alève daholo sy zavatra ilaina rehetrarehetra dia ataovy copier collena amin'ny document word anankiray dia aveo ianao mitravailler amin'iny ianao 1 semaine 2 semaines proofreadena mihitsy alefany amin'ny olona zany dia tsarain'ny olona dia hoe ty faute de grammaire ty zao ty atsaraina fomba fiteny anazy vita zay dia zay vao alefa miverina eto indray ianao dia ampidirinao andao rehefa ohatra zany hoe information générale dia misy an'izay information générale zay dia mampiavaka anazy rehefa feno le section anankiray dia lasa misy an'io tika kely hoe ok io dia zay section mbola tsy feno dia misy an'ireny menamena kely ireny dia efa feno daholo izy rehetrarehetra dia soumettre le izy mahazo email ianao hoe confirmer hoe na azony zareo le candidature anao zay vao lasa ny candidature anao ataoko vidéo hafa mihitsy hoe inona daholo le zavatra mila homanina ato anatin'le izy fa izay aloha zany en général dia matoky fa betsaka tsika malagasy efa betsaka foantsika mandefa amin'ireny sy voaray amin'ireny misitraka an'le izy fa manantena fa mitindray mitoraka aty satria le izy natao accessible ho antsika mihitsy izay manana connexion fotsiny dia afaka manao an'le izy dia mandefa dossier zany voalohany aloha mamaky tsara faharoa manao préparation tsara fahatelo mandefa dossier fahefatra manao suivi dia ndao bon courage daholo dia alefa